Ya, faly miarabatsika tsirairay avy amin'ny anaran'ny tompo e. Mankasitraka anao mbola manaraka sy tapaka ny afatra eto amin'ity page ity misy moa amin'izy ireny alefatsika any amin'ny YouTube, misy ihany koa alefa any amin'ny journalako. Mikael Rafidiniaina no anaran'ny journalako anarako amin'ny Facebook dia afaka mijery eo amin'ny journal ianao raha tsy mahita any amin'ny page na raha kelikely ihany koa ny gadry afaka miditra any amin'ny YouTube dia afaka mijery eo amin'ny journal ianao zany dia hitanao ao ireo vidéotsika. Azadino ny manisy j'aime ny page-tsika na partager ny vidéotsika dia ho hitanao ireo afatra teo aloha. Androantsika dia somary saintsaina kely indray ifampaherintsika eto ampiandrasana fividy Jesosy eny ambony lanitra. Zay mihitsy moa aloha hevitra antsika androany dia mahakasika ny amin'ny fividy Jesosy eny ambony lanitra zay. Efa nisy vidéo ihany alefako fa somary fohifohy le izy dia androany zany dia azavaina antsika mihitsy ifampaherentsika amin'ity an'ity ny andin-tsoratra masina iangatsika ety am-panomboana dia araka izay voasoratra ao amin'ny Asan'ny Apôstôly toko voalohany andininy 10 sy ny faraka 10 ary ny Tesalonianina voalohany toko 4 andininy 11. Jerevantsika voalohany ary ny Asan'ny Apôstôly toko voalohany dia ny andininy 11 andininy 10 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary raha mbola nandinika ny lanitra izy ireo tamin'ny nandehanan'i Jesosy, indreo nisy roalahy teo anilany akanjo fotsy izay nanao hoe, ry lehilahy Galileana, nahoana no mijanona eto mijery ny lanitra ianareo? Iny Jesosy izay nampiakarina niala taminareo ho any an-danitra iny dia mbola ho avy tahaka nahitanareo azy hiakatra ho any an-danitra. Apitsika ny andin-tsoratra masina ho an'ny Tesalonianina voalohany toko 4 dia ny andininy 12. Fa ny tenan'ny tompo no hidina avy any an-danitra amin'ny antso mafy sy ny feon'ny arkanjely ary ny trompetan'Andriamanitra, ka izay maty ao amin'ny tompo no hitsangana aloha. Rehefa afaka izany dia isika izay velona ka mbola mitoetra no akarina hiaraka aminy eny amin'ny rahona hitsena ny tompo any amin'ny habakabaka dia ho any amin'ny tompo mandrakariva isika, koa dia mifampionoana ianareo amin'izany teny izany. Araka ny fanambarako teo am-piandohana fa ny loha-hevitra izay hoentina ampaherezana antsika dia hoe ho avy Jesosy. Ho avy Jesosy. Zavatra anankiroa lehibe ry havana no andrasantsika eto amin'ity tany fivahiny antsika ity vahiny sy mpivahiny mantsika ny eto dia misy zavatra anankiroa lehibe izay tsy azontsika ialana. Voalohany indrindra, raha mbola velona iny isika dia ho avy tampoka eny amin'ny rahona lanitra eny Jesosy ary faharoa manarak'izay dia ilay daty voatendry ho antsika olombelona afatesantsika. Baiboly dia miteny manao hoe tsy voatendry fa ny fiainan'ny zanak'olombelona ety ambony tany any amin'ny bokin'ny Joba any dia misy teny any hoe tsy voatendry fa ny fiainan'ny zanak'olombelona ety ambony tany. Ary manambara ihany koa izany amin'ny Hebreo toko 7:17 manao hoe tahaka ny nanindrenan'ny olona ho fatindre mandeha ary rehefa afaka izany dia isy fitsarana. Voatendry ny fiainantsika. Miandry ny fiaviany Jesosy eny amin'ny rahona lanitra tsika ary tsy maintsy isy izany matoa Baiboly ny teny tsy mahay mandainga ny anjelin'Andriamanitra. Anjely mihitsy ange ny teny anio iny Jesosy izay hitanareo niala taminareo ho any an-danitra iny izy nampakarina ho any an-danitra iny dia mbola ho avy tahaka nahitanareo azy. Tsy mahay mandainga ny anjely. Rehefa niteny tamin'ny Sara ny anjelin'Andriamanitra hoe amin'ny herintaona tahaka izao dia hitoejasa ianao ary hanananaka
dia tena zay tokoa ry ala-mazavatra miseho. Tsy mahay mandainga ny anjely ho avy Jesosy ry havana. Ary zay indrindra no ivelabelarantsika ao anatin'ny minitra foy fampahirezana ao anatin'izao fibohana na zao confinement zao afahantsika mifampahery am'izao sy fotoana izao voalohany indrindra aloha misy teboka telo zay hojerevantsika ao anatin'ity afatra ity dia hoe ireo zavatra iseho rehefa ho avy eny amin'ny rao an-lanitra Jesosy. Ary inona no ataony amin'ny olombelona ety ambonin'ny tany. Fahatelo farany ny tokony ataontsika mba ho voaray isika. Ianao aza ny teny mihitsy manao hoe za angefa mijoro tsara, za angefa kristianina efa ela, za tsy maintsy ho any an-danitra. Zay ny volazan'ny ten'Andriamanitra ny amin'ny bokin'ny Korintiana any manao hoe ianareo zay manao zay efa mijoro tsara izy mitandrema fandrao ho lavo. Ary Petera ihany koa dia nampirisika antsika manao hoe ataovy ozy izay azahoanareo antoka ny amin'ny fiantsonanareo sy ny fifidiananareo, fa raha manao izany nareo izy dia tsy ho lavo mihitsy. Zany hoe na dia efa mpivavaka efa ela aza zany dia mbola mila torolalana antsika ahafahantsika tena hoe azo antoka mihitsy hoe tena voaray ahy, tena virgine dimy endry mihitsy amin'ny fotoana io ary tena tsisy zavatra manakatsaka anahy fa raha ho avy Jesosy tsy maintsy miakatra. Zao ary jerevantsika voalohany ary ao amin'ny bokin'ny Luka 12:1-20 izay lazain'ny ten'Andriamanitra mahakasika an'izay inona zavatra iseho rehefa ho avy eny amin'ny rao an-lanitra Jesosy. Luka 12:1-20 amin'ny anaran'i Jesosy. Dia miomana koa ianareo fa ho avy ny zanak'olona amin'ny ora zay tsy heverinareo. Roviana no avy eny amin'ny rao an-lanitra Jesosy amin'ny ora tsy ampozana. Aza mety ho fitahana ianao ka hoe ario ny misy milaza fa amin'izao dato no tonga Jesosy, na hoe ary tena misy mahita fahitana mihitsy angamba tena mety zay ngamba efa tonga any angamba le Jesosy. Misy Jesosy izay Jesosy sandoka izay ambaran'ny olona any amin'ny faritra ny Chine ohatra, dia misy koa any amin'ny faritra hafa any zay milaza mihitsy ary tena projetena amina écran mihitsy hoe tena io Jesosy fa tonga ary miraikitra eo amin'ny fitaratra eo ny pozina zany le amin'le filma iny. Dia vavaka be daholo ny olona atao amin'ny fiangonana io ary tena misy ny teny amin'ny teny tsy fantatra. Zany ry havana dia fanahy mamitaka zany ry havana, fanahy mamitaka zany. Amin'izany ora sy fotoana zany izy dia tsy misy mahalala na dia ny anjelin'ny lanitra eny fa na dia Jesosy aza fa napetraka ho Andriamanitra irery ihany ny mahalala ny daty sy ny fotoana. Aiza misy andiny soratra masina milaza an'izay mba hampiorona anao sy mba hampiletika lalan'ny fakany maha-kristianina anao tsika mantsy mila manapaka tsara tsika fa zay le tany faharoa ao amin'ny baiboly mba hananiry ihany fa tsy nanapaka. Ary izay tsy toetrana kristianina zay fa ny tena toetrana kristianina zany dia hoe mila manana faka mihitsy miletika lalana, zany hoe tsy azo ozolozonina. Ao amin'ny Matthieu 4:20 dia ny andininy vakitsika manomboka amin'ny andininy 4:30 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa amin'izany andro sy ora izany dia tsy misy mahalala na dia ny anjelin'ny lanitra aza afa-tsy ny raiko ihany. Fa tahaka ny tamin'ny andron'ny Noa dia ho tahaka izany koa ny fihevian'ny zanak'olona. Maria le teny hoe fa amin'izany andro sy ora izany dia tsy misy mahalala. Dia ahoana ny toy? Na dia ny anjelin'ny lanitra aza afa-tsy ny raiko ihany. Le hoe raiko eto era lehibe Andriamanitra ray zany. Io no lazain'i Jesosy. Andriamanitra ihany mahalala ny daty sy ny fotoana ary ny ora izay mety hatongavan'i Jesosy eny amin'ny rao an-lanitra. Rehefa hozy Andriamanitra hoe amin'ireo anjely ireo, misy arkanjely mantsy ao an-danitra ao, hitsoka an'ilay trompetra farany araka an'ilay vakitsika tao amin'ny Tesaloniana teo, dia hoy Andriamanitra tsofy amin'izay le arkanjely ny trompetra farany, dina amin'izay ianao Jesosy medina amin'izay Jesosy amin'izay fotoana izay. Miandry an'izay baiko avy amin'Andriamanitra izay zany fa tsy hoe misehoseho foana hoe asian'olona sarina Jesosy sandoka eny amin'ny rao an-lanitra dia iny koa anao fahiny satria tsy manapaka, satria tsy ampy fahalalana
ato amin'ny ten'Andriamanitra. Zay rehefa namazava-dehibe ny hinotsika ny ten'Andriamanitra, henona tsara ny ten'Andriamanitra, fakafakaina tsara, dinihana tsara. Ajanontsika hatreo ny amin'ny zavatra iseho zany a, teboka voalohany amin'ny ora izay hatongavan'i Jesosy eny amin'ny rahona lanitra tsy misy mahalala. Tampoka, araka lazaiko taminao teo hoe fandrika, tahaka ny fandrika zany izy amin'izay olona monina eny ambony tany zany, hoe tena tsisy tena ao anatiny. Hitanao ny vorona ny tsy mahalala mihitsy hoe misy fandrika io e. Fa amin'ny mpamandrika dia mametraka fandrika. Taloha zay tany Ambalavoatsy Paris, tsy Ambalavoatsy Paris fa tany Ambatondrimavo, fahampatry Fianarantsoa any zany. Dia mamandrika kobobo. Hitanao reny kobobo reny, izy ireny moa ohatran'ny henan'akoho. Inona reny mitovitovy aminy? Papelika tena mitovitovy aminy mihitsy. Dia asiana tady eo tady fatao marron mihitsy io tady io mba tsy hitan'ilay vorona. Ohatra hoe reny tady kofehy reny dia lokoina amina savoka. Hitanao savoka mavomavo iny mba tsy hita ilay fotsifotsy zany. Dia rehefa azo an'ilay tany io iny dia lasa marron dia tsy hitan'ilay vorona. Dia asiana vary eo, fotsim-bary eo na akotry. Vao mihinana an'iny tonga dia tratra. Tsy mahalala mihitsy ilay vorona hoe misy fandrika eo. Dia tahaka izany zany fiainantsika zanak'olombelona. Fahafatesana dia fandrika amin'ny olombelona. Fiheven'i Jesosy eny amin'ny rahona lanitra, hoy ny ten'Andriamanitra hoe fandrika. Dia zavatra iseho zany aloha voalohany indrindra, hiaraka amin'ny hery lehibe mihitsy Jesosy rehefa ho avy eny amin'ny rahona lanitra. Ny Amerikanina amin'izao fotoana izao dia mampiasa karazana lumière bleue, zany hoe tarafiny eny amin'ny lanitra eny dia misy zavatra ataony eo dia mamoaka sarina Jesosy. Dia mahita ihany koa ianao any amin'ny YouTube dia efa misy mihitsy tena hoe amin'ny alalan'ny rahona indray no alainy. Io rahona io mihitsy rehefa dinihanao matetika izy na io volana io azy dia ohatra mamoaka sary, ohatra misy zava-miafina, ohatra misy sary zany tsela, ohatra hoe tanàna e. Dia ny zareo alefana any amin'ny YouTube indray zany dia karazana hitanao le rahona indray zany angalany ohatrany hoe reny mitrotro zaza ve mipozin'le rahona sa tahakana lehilahy efa antitra be ve sa tahakana. Dia hitanao mihitsy hoe ohatran'ny pozipozina ohatran'izay zany pozipozin'i Jesosy rehefa jerena amin'ireny sary amidin'ny olona eny amin'ny sisiny reny, reny sary vongana reny. Dia rehefa mamoaka ohatran'iny zany dia efa taitaitra ny olona hoe iny mety izay tonga mety efa tonga mba Jesosy. Fa zany lazain'ny ten'Andriamanitra amin'ny Luka 2:20-7 ho avy amin'ny kery sy ny voninahitra lehibe, zany hoe tena manetriketrika mihitsy hatrany amin'ny farany avaratra. Asa aiza reny farany avaratra any pôly nord, hatrany amin'ny farany atsimo any, any amin'ny pôly sud, any amin'ny zareo any akaiky ny Afrique du Sud any. Ny farany akaiky ny farany avaratra moa zany dia any amin'ny tanànan'ny Sibérie, any amin'ny farany tena hoe mangatsika, enim-bolana tsy mahita masoandro fa mangatsika. Any amin'ny farany avaratra dia any amin'ny rehefa mijery globe terrestre reny dia any Afrique du Sud. Dia any amin'ny farany atsananana, any amin'ny farany andrefana. Zay lazain'ny ten'Andriamanitra. Andao hijerevantsika mihitsy ny ten'Andriamanitra. Luka 21-27, Luka 2:20-7 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary amin'izany andro zany dia ahitany zanak'olona avy eo amin'ny rahona amin'ny kery sy ny voninahitra lehibe. Ary raha vao miandoza ny zavatra zany dia miandrandra ka hatrakao ny lohanareo fa manakaiky ny fanavotana anareo. Ahoana kay lazain'ny ten'Andriamanitra eto izy manao hoe ary amin'izany andro zany ozy izy dia ahitany zanak'olona avy eo amin'ny rahona amin'ny kery sy ny voninahitra lehibe. Zany hoe amin'ny kery, lazaiko tao amin'ity hoe manetriketrika mihitsy zao tontolo zao mahita an'io. Zay lazainy any amin'ny bokin'ny Apokalipsy ny maso rehetra izy ahita azy. Tena zany fiheven'i Jesosy zany ery havana tena hoe misy savoritany ety ambony tany ity, manjavona tamiko tsy hitary neny to, tsy hitary dada to, tsy hitary neny ray vory dada farany, nakaiza ry dada fary, nakaiza neny, nakaiza dada, nakaiza aiza daholo nareo rakizy, tsisy hita. Ho an'izay mitoetra tsara koa aloha fa tsy hoe izay rehetrarehetra io dia hoe tsy hita daholo e. Mbola hidirantsika zay rehefa hoe sika zay velona
ka mbola mitoetra ao famasinana ao fitondratena tsara toe-mpanaraka an'Andriamanitra tahiry ny finoana miady ny ady tsara matateraka ny fihazakazana tena hoe mbola ao tsara vonona mandrakariva zany hoe miaina tanteraka ao anatin'le filazantsara manana ny fanamasina tombo-kase ny fanamasina ireo zany mampakarina de zao jerevantsika aloha hoe rehefa ho avy Jesosy efa natsitoko taminao teo hoe ireo karazan'olona reo zany no raisina raha fiezina miteny tsotra zany de hoe hakany azy izy ka zao mifantany nampitra hoe anisany azy venao anisany any Jesosy anisany ondriny Jesosy venao sa le ondro mani Jaona 4:17 ary andeha ho anamboatra fitoerana ho anareo de ho avy indray ka handray anareo ho any amiko ka zay itoerako no itoeranareo koa anisany azy venao fa hakany azy izy ny tompo mahalala ny azy izy ny soratra masina fantatry Jesosy ianao na tena azy ianao na tsy azy na hoe kristianina be tsara velatsy fotsiny na hoe manara-driandren'ny rano fotsiny na hoe kristianina anarana fotsiny na hoe titra fotsiny no entina fa le tena hoe maizy azy efa tsy otsony de tahaka an'len'le hoe miaramila na zandary na polisy tondra basy nefa tsy voafahana na hoe tsisy bala de tahaka izany ny kristianina tsy tena izy fa osika misy an'izy zany Paoly de nifanena tamin'ny rahalahy tany amin'ny toerana anankiray jerevana ity ivelany toatra hoe rahalahy tena hoe anabavy tena hoe tena ao tsara le kristianina fa ay tena hoe rahalahy sandoka saika nahita loza tamin'ny tompo tany zay izy saika nahita loza tamin'ny mpamina sandoka rahalahy sandoka ratsy be zany tsy hodrano anao amin'ny anaran'i Jesosy engany mba hijoro tsara ianao tena hoe kristianina tena izy tena hoe mahazo tombony mihitsy Jesosy ny amin'ny fisiany hoe ty ambony tany ity satria ianao le anambaran'le voninahitr'Andriamanitra ampiseho le voninahitr'Andriamanitra na fianakaviana na mpiara-mianatra na mpifanolo-bodirindrina aminao na fiarahamonina tena hoe ianao mihitsy ny tena hoe miseho aminao voninahitr'Andriamanitra ary ianao le antsoin'i Jesosy fanasina mamsira ny teninao aza feno fahasoavana zay ny zavatra tena ilaina re hakany azy iny Jesosy raha avy ety ambony tany ity ary zao io fehivian'i Jesosy io de efa nataony rimorimo mihitsy zany efa tena nahafainganina mihitsy ino rao izy ho avy fainganao any amin'ny Apokalipsy 7 de itsika manomboka amin'ny 9:12 indro avy fainganao tano mafy zay anananao mba tsy hisy aka ny satroninahitrao tanao am'izany tena fa nataony rimorimo mihitsy le fehivian'i Jesosy eny amin'ny rahany lanitra ry havana natao mirimorimo zany nafainganina mihitsy zany nafainganina ao amin'ny Apokalipsy 2:20 de mbola manambara azy zay hitanao zay fa tena mafisy mihitsy izy efa tena tongotra raha nilaza Petera hoe atongotra amin'ny farany zavatra rehetra Jaona apôstôly ny teny manao hoe zao ny ora farany zao misy atsika zao nefa segondra farany zao tsy tokony ny kristianina tory ianao tsy tokony ny kristianina mangatsipo fa miambina mandrakariva nafainganina mihitsy izy io amin'ny Apokalipsy 2:20 ary indro avy fainganao sambatra zay mitandrina ny teny ty faminaniana amin'ity boky ity tsambikitsika any amin'ny 20 hoy izay manambara ireo zavatra ireo azo antoka afainganao amen eny tokoa avy Jesosy tompo ho aminareo rehetra ny eny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika amen indro avy faingana naverimberina rehefa zavatra ry havana nientitra enterina naverimberina zay de tena fanamafisana zay fa kristianina matory moa mpamina sandoka moa miteny ny jerevantsika ny tenin'Andriamanitra ho amin'ny bokin'ny Petera aza ho lahatra ho isan'ny ao amin'ny sarababem-bahoaka ny ao amin'ny mpamina sandoka ianao faoka ianao kristianina amin'ny fo mahiratra raha-panina tena ho avy Jesosy fa ny mpamina sandoka sy ny jentilisa sy ny olona tsy mivavaka jereo nge ny teniny atao amin'ny Petera 2:7
andininy fahatelo. Fa fantatrareo voalohany indrindra fa amin'ny andro farany dia isy mpaniratsira avy aniratsira mandeha araka amin'ny filany ka manao hoe aizany teny fikasana ny fiaviany entre parenthèse hoe fiaviany Jesosy. Fahatra izay ny dinirazana maro dia maritra tsy miova ny zavatra rehetra toy izay nisy hatramin'ny nanaovana izao tontolo izao. Fa minitsy mahalala ireo fa noho ny tenin'Andriamanitra dia nisy hatramin'ny ela ny lanitra ary nisy koa ny tany izay niseho avy tamin'ny rano sady tao amin'ny rano. Ajanontsika hatreo. Ny mpaniratsira zany avy aniratsira ozy izy. Zany fiaviany Jesosy zany efa tamin'ny andro efa tamin'ny 1960 ege naterahan'i Jesosy mamonjy. Ary efa nandre foana zay ho avy zany Jesosy zany bebaina fa ho avy anie Jesosy mandraky ity androany. Efa maty ry dadabe, efa maty ry bebe, efa maty nirazana hatramin'izay nodiny razana mandro ozy izy. De maritra tsy miova ny zavatra rehetra. De tokony mailo ianao hoe matoy zany mbola tsy tonga Jesosy de no famindrampon'Andriamanitra. Fa raha ataoko fotsiny hoe raha anao ohatra hoe rehefa avy tamin'izay zany Jesosy, za zany tena very aho. Tsy nahazo anjara tamin'ny famonjena rehefa tonga talohan'izay Jesosy noho ny famindrampon'Andriamanitra. Ny tompo izy tsy mahela ny teny fikasana araka izay ataon'ny sasany ho fahela fa maro amintsika izy. Sady be famindrampo satria tsy misy tiany ho very na dia iray aza mba ho tonga ny fibebahana ny rehetra. Zany hoe raha azavaina zany zao hoe aza milahatra ho isan'izay tsy mino, aza ho isan'izay tsy mino ozy Jesosy fa ninoy arabaky teny ny tenin'Andriamanitra. Tsy hoe sasatsasany ato amin'ny baiboly ihany ny ninonao fa sasany tsy ninonao ary zay mihitsy no mahavoan'ny mpitoro-teny amin'izao fotoana izao. Be dehibe nge mpitoro-teny amin'ny YouTube, mpitoro-teny eny an-dalambe, any am-piangonana. Fa ny apahana ato amin'ny baiboly ihany notoriany fa misaoran'Andriamanitra ianao misy an'izao toro-teny ahafahanao manaraka tsara ny antsika marinina raha baiboly ary ny tena fahamarinana notoriana ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Fa mpaniratsira zany ny jentrisa zany ny olona lavitra an'Andriamanitra mpanota dia tsy mino an'izany. Ary misy koa voafandrika na dia efa kristianina aza lasa tsy mino indray izy fa ho avy anie zany Jesosy zany. Lasa tsy mino indray izy fa misy anie ny lanitra, misy anie ny elo e. Mielany fahotana ny beba, ilozy ny fahazaran-dratsy, ilozy ny ditra, lasa tsy mino indray izy dia miverina any fahadalana indray. Fa zasy ianao andehitsika ry havana hitoetra tsara amin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Sambatra nintsika ry havana e. Za manokana aloha dia tena tsapako hoe tena sambatra nahita an'ilay lala-masaka hatramin'ny ela hoe zaza tena malahelo hoe Jesosy nahoana ny tsy nahalala an'izany teo aloha efa tena hoe rotodrotiky ny fahotana tany azy zay vao tena hoe hiratra amin'ny masom-panahiko hoe tia ny lalana marina. Nalahelo ihany amin'ny fotoana very amin'ny hery lany tany amin'ny zava-poana. Fa rehefa natory indray ve ny lalana tsara dia hiala indray ve tohizako ny lalana, hitako ny lalana ka izoa zay. Eo amin'ny lala-masaka hatramin'ny ela, iny ihany ny zoro izy mpaminany Jeremia, iny ihany ny andehanana dia hita fitsarana ho amin'ny fananana. Raha vao miala amin'iny ianao dia ataony devoly tahaka ny kitoza, tahaka ny baolina, tahaka ny ery, tanisany ery, tahaka ny ery. Rehefa miala ao amin'ilay lala-masaka hatramin'ny ela. Zay ny tenenako aminao manao hoe ity fampahirezana ity dia ho antsika izay velona ka mitoetra. Sy ho an'ny mpanota ihany keo tairina fanairana zao lakinosy fanairana, lakilosy fanairana hoe ireo zavatra anankiroa ireo tsy maintsy iseho andrasatsika na tiatsika na tsy tiatsika ary tsy afoana amin'ny fahamarinana koa na tsy tiatsika azy. Ho avy ny fotoana ahafatesantsika vonona ve vonona ve ianao. Raha ho avy eny amin'ny rano lanitra Jesosy vonona ve vonona ve ianao. Hiditra ao amin'ny dingana manaraka aritsika amin'izao fotoana izao dia eo amin'ilay hoe rehefa ho avy Jesosy tsy hoe avy fotsiny izy dia tavela eo zay tsy azy. Satria izay moa ilay nazavaina tamintsika teo hoe ireo zay azy zany ny alainy aloha. Tahaka Virgine dimy endry io zany misy tahaka ny hoe andrem-by mihitsy ka hoe voasitona mihitsy izay manan'hery ny fanamasina miakatra. Dia ahoana ary ireo tavela ireo. Tonga dia rehefa antsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny
Matio toko fa 7:17. Matio toko fa 7:17 zao vakiny ty. Fa ho avy ny zanak'olona mivoninahitry ny ray mba amin'ny anjeliny ka dia hamaly ny olona rehetra. Mario le teny hoe hamaly ny olona rehetra araka ny asany avy izy. Hamaly ny olona rehetra araka ny asany avy. Zany hoe ireo zay tavela zany de zao tsy hoe tavela fotsiny. Zay no maharatsy an'le tavela. Tsy hoe tavela fotsiny fa hovaliana araka ny asany. Zany hoe izy fahamaliana Andriamanitra zany hoe raha nanyainga amin'ny faminaniana ty amin'ny boky Isaia hoe hitory ny taona kasitran'i Jehova nahatongavan'i Jesosy, de aza adinonao koa fa rehefa ho avy izy de hamaly ny olona rehetra araka ny asany. Isaia 1:2. Hitory ny taona kasitran'i Jehova sy ny andro famalian'Andriamantsika hampionona ny malahelo rehetra. Mamaky ny tapany ambony ianao de Jesosy no lazainy amin'iny fanany Jehova Tompo no ato amiko sisa satria Jehova efa nanositra hitory teny somafary amin'ny mpandevitra efa naniraka ameny toritory fo izy ary hitory fahafahana babo sy famoahana amin'ny tranomaizina amin'izay voafatotra. Jesosy no tiany mpaminany lazainy eto. De io fahatongavan'i Jesosy io zany nitory ny taona kasitrahana izy hoe zao ry havana, zao ry olona, zao ry vahoaka, ny fomba ahafanareo mandray ny fibebana ny famonjena. Ary zay nitory teny Jesosy voalohany, tsy nitory teny fitahiny izy, tsy nitory teny tsy tonga de nanao zavatra hafa fa Matio 4:17, Matio 4:7 de hoe raha vao nanomboka nitory teny Jesosy ozy izy de niteny manao hoe mibebay ianareo fefakaiky fanjakan'ny lanitra. Zany hoe nitory ny taona kasitran'Andriamanitra io zany izy de le fibebahana azona famelan-keloka, le fibebahana ahafahana miavana amin'Andriamanitra, le fibebahana azahoana ahafahana manoratra ny anarantsika ny bokin'ny fiainana. Izay le taona kasitran'i Jehova, le andro famonjena. Dia manarakarak'izay aza adino sy tondrony eo andro famalian'Andriamantsika. Andro famalian'Andriamantsika. Ary aty amin'ny bokin'ny Romana izy de milaza manao hoe fa niditranao sy ny fona tsy mety mibebaka izy nireketanao fatizerana ho anao amin'ny andro fitsarana. De jereo hoe Romana 2:9 izay amaly ny olona rehetra araka ny ataony avy. Tanao am'izay fa tsy ray ihany verset netiko taminao teo fa anankitelo hoe raha ho avy zany Jesosy hamaly inona reny mety valim-pahotany mazava ho azy io fa fijaliana, fahafatesana ny tambony io tao zany ten'Andriamanitra, fahaverezana. Ka ino tsy dirantsika lalina fa misy ny olona miteny hoe reo zay tavela zany manino, mbola misy dernière chance io am'reo zay tavela am'izany ora zany. Ny tsy dirantsika lalina efa nentsika fotsiny de zao hoe ataovy ry havana zay ahatonga anao lasa voaray amin'ny ora tongavan'i Jesosy io. Aza mietude mihitsy ianao hoe aleoko ny amin'ny safidy an'ilay tafajanona, fa mety mbola misy dernière chance amin'io, mety mbola misy fanavotana ihany. Iny aloha zava-miafina iny fa ny fampahiriazana omeko anao de hoe aleo tafakatra am'le voalohany sy zay velona ka mbola mitoetra. Ka mazava ho azy moa zany déroulement le izy moa zany ny zavatra misy am'izay fotoana zay rehefa ho avy Jesosy de reo havantsika efa maty reny zany le maty tao amin'ny tompo zany reny aloha ny andeha aloha de aveo tsika zay velona ka mbola mitoetra de manjavona am'izay tsika. Mahafinaritra anie zany ora sy fotoana zany raha lasa am'vavy ty ampahery anao ty famponan'Andriamanitra ty e. Tsika nendraindray tsika tena hiara ny fijaliana faholiana zavatsarotra e. Tena tena vaky mihitsy ny lotsita zay tokony atao inona mbo manao ahoana ihany ary ty fianakaram-panahy ty, ahoana ihany ary ny afaran'izy ty. Fa zao hoe mifampionona ianareo am'izany teny zany zy ny ten'Andriamanitra. Zany hoe misy fampaherezana mihitsy zany teny zany. Ho avy ny fotoana tongavan'i Jesosy eny ambony lanitra. Vatapatiny soaviny, veloma ary tany sy neta mavesana. Zay. Tsara, marina ny ten'Andriamanitra amin'ny Apocalypse 21:4 iny hoe fahafan'Andriamanitra ny ranomaso amin'ny tavatsika. Tsisy tsony ny sento hoe, tsisy tsony ny alahelo hoe, tsara nataony ny eta mavesatra, ny aretina. Zay zany ho fampionona antsika hoe mahery azy toy izy ny dia
ianao zay efa nanompo an'Andriamanitra 20 taona 5 taona 10 taona misy rehefa 10 taona zao hoe maharetatra amin'ny farany. Paoly dia niteny manao hoe zay minoany Jesosy tompo ianao dia vonjeny no misy ny ankonanao. Afatry Paoly iny fa neny Jesosy dia namafisy manao hoe zay mino sy atao batisa no vonjena, zay maharitra hatramin'ny farany vonjena. Terizo ny tena finoanan'Andriamanitra marina. Aoka ianao tahaka tamin'ny andron'ry taranaky Jonadaba, taranaky Rekaba. Zany hoe tena niazo na mihitsy le hoe tsy mpisotro toaka, tsy mpisotro divay azy. Tsika tsy resaka toaka sy divay fa hoe hoe tena hoe mampiorsa azy zany e. Raha ny zavatra zay no original tena hoe tsy miovaova, tsara izy zay. Fa rehefa ny zavatra miovaova tsy original, manahirana, fosika original. Tsy original ty, pirate ty. Dozy mpisera telefôna tsy telefôna taolana. Dia zay. Fa tirizy mihitsy zany original anao. Tsy hamonina anaram-piangonana tsika. Fa le fomba nandraisana le famonjena sy ny fifandraisana amin'ny tompony tirizy. Ianao le mitoetra tsara ao amin'ny famonjena tirizy. Ty ary misy afatra torolalana mba tonga anao eo amin'ny etapy farantsika izao mialohan'ny amaranana. Inona raha tokony atao mba ho voaray ianao hoe. Efa nimenantsika teo hoe mila mitoetra manana ny toe-panaraka an'Andriamanitra, miaina amin'ny famasinana, tsy mitahiry lompo, tsy mitahiry heroka, tsy manana alahelo amin'olona, avotsitra daholo izay tokony avotsitra amin'ny resaka ohatra hoe trosan'olona ohatra na sahala amin'izany. Ary izay indrindra no jerevantsika voalohany indrindra raha te ho voaray ianao dia aza avela izy tsy ho voaloha ozy ny ten'Andriamanitra. Hananany olona trosa avy ianao miaino ahy io amin'izao fotoana izao. Misy volan'olona avy any aminao, aza hodina tsy fantatra le izy, aza hodina mitapy le izy. Fa zao alohavy ny volan'olona, mangatà hery, mangatà fahasoavana, mivavaha amin'Andriamanitra mba hanokafan'Andriamanitra fitahiana ny fiainanao, lalam-pitahiana ny fiainanao ahafahanao mantony trosan'olona. Fa reny ny karazana arato isitona anao rehefa ho avy Jesosy tonga anao tsy tafiditra any amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Marina nge zany zavatra tenako aminao zany, ndao vakintsika ny ten'Andriamanitra amin'ny Romanina 13:19. Aza vela izy tsy ho voaloha na amin'iza na amin'iza. Romanina 13:19 tapany voalohany. Aza vela izy tsy ho voaloha na amin'iza na amin'iza. Alohavy men'Andriamanitra fotoana ianao famindrapon'Andriamanitra nge mbola mahavelona anao, mbola mahavelona anao. Alohavy ny trosan'olona raha te ho voaray ianao. Andriamanitra nge mpitsara marina. Andriamanitra mandinika amin'ny vosiny fo e. Aza atao fotsiny hoe ny tompo ve tsy comprendre an'izany, Andriamanitra ve tsy halala ny fahalemeko, fa miezaha mihitsy mba tonganao maivamaivana, mba ahafahanao manesitra izy zavatra malaky mitambesatra. Faharoa manarak'izay Hébreux 10:5-20. Hébreux 10:5-20. Ity indray zany dia le ohatra tamin'ny fanatrehan'i Jesosy tao amin'ny fivoriana. Mety ho tonga tamiko ny fivoriana Jesosy tsy fantatsika mihitsy ho fotoana io. Dia hoe ianao ve isan'izay mino azy ianao sa isan'izay le olona misalasala? Fa Tomasy mantsy isan'izay salasala dia saika tsy nahazo anjara-pahasoavana. Ratsy be zay. Saika tsy nahazo anjara-pahasoavana. Ka raha ho avy Jesosy tokony tsisy fisalasalana mihitsy fa tena io tokony voaray ianao zany. Hébreux 10:25. Aza mahafoy ny fiarahantsika miangona tahaka ny fanao sasany, fa ny fananara kosa maika hitanareo fa miantomotra miandro. Ity zany ho antsika kristianina mpamonjy fivoriana akany am-piangonana, vonjeo foana ny fivoriana ry havana. Raha mbola misokatra ny fiangonana, vonjeo foana ny fivoriana. Aza manao vinany mihitsy na manambanimbany ny fahasoavan'Andriamanitra tahaka ny Esau. Zay hamonjy fivoriana ve za efa mahay baiboly za tsy mila fampahirezana zany intsony, bloc-note ao amiko fa feno miaromaro, toterin'ny ranona, pastera ranona, efa voatahiko fa manana fahalalana tsy mila mankany am-piangonana. Aza mba mirehare tahaka izany ianao, fa ataovy zava-dehibe ho anao raha mbola misokatra ny fiangonana, vonjeo ny fivoriana, fa reny no mahatonga anao ho ara-panahy,
reny mahatonga anao velombelona. Any an-trano nge anao fakavavaka fa tsy mifantoka e. Fa ny am-piangonana anao mifantoka mihitsy ianao sady mahazo fampahirezana. Zay ny tenin'Andriamanitra hoe aza mafy ny fiarahantsika miangona tahaka ny fanosasana. Fahatelo de hoe mifoaza ianao zay matory. Ianao zay matory anaty torimasom-panahy io, foaza. Efesiana 5:15. Foaza ianao reo zay matory mitsangana maty de ampazavanao Kristy. Zany hoe miela mihitsy tao anaty torimasom-pahafatesana ry havana. Mifoaza. Fa ny olona mitoetra ihany ake voaray e. Ny olona mitoetra ihany no voaray fa raha tsy mitoetra tsara ianao tsy voaray zany ianao. Foaza miala tao anaty torimasom-pahafatesana. Hoy izy amin'ny bokin'ny Apokalipsy ihany hoe alako ny matimaty ho Jehova. Fa ianao tsy mafana tsy mangatsiaka, alako ny matimaty ara-panahy ianao, alako zany, aleoko ny mafana. Mitoetra foana zany. Raisy foana iny afina tsipon'i Jesosy iny, tonga ny mpiafy ety ambony tany io Jesosy. Ara mirehitra zany inona intsony iriko. Raisy foana avy aloha iretareta. Oka irehitra ny jironareo izy, sikiny famarinana ny valahanareo. Oka irehitra foana ny jironao zany. Mirehitra. Mirehitra mitory-teny, mirehitra mivavaka, mirehitra ny fanaovana ny asan'ny tompo. Mirehitra, mirehitra ny fanaovana asa soa. Tena hoe rehatra. Ary n'izay mangatsiatsika any ka mifanena aminao vadika mahery, vadika mirehitra, vadika ohatrany hoe velombelona satria any aminao le afotsinana. Ny afo de mpanazava. Rehefa misy afo ao an-trano masaka ny sakafo, mafana tsara, ao tsara. Ilaintsika ny afo ry havana. Fahaefatra tsika zao. Fahaefatra ny hamaranantsika azy de hoe eo amin'ny resaka hoe raha miaino anatin'ny fitsangajangana ianao, raha tonga Jesosy ka mipetraka ao anatin'io fiainan'ny mpanamy ao anaty fitsangajangana io ianao de tsy voaray ianao ry havana. Tadio ny tenin'ny tompo hoe marina sy mahitsy izy, tsy voaray ianao raha miaino anaty fitsangajangana. Satria ny antony de zao, lazain'ny tenin'Andriamanitra mihitsy fa aza mety ho fitahana ianareo izy. Aza mety ho fitahana zany hoe manita tena zany olona miaino anaty fitsangajangana nefa mihevitra ny tena fa voaray izy amin'ny fivian'i Jesosy na hoe rehefa maty de andovan'ny lanitra. Mamita tena. Jereo nge ny tenin'Andriamanitra ty amin'ny Apokalipsy 21:8. Apokalipsy 21:20. Fa ny kanosa sy ny tsimino sy ny vetaveta sy ny mpamonola sy ny mpivarotena sy ny mpanao ody ratsy sy ny mpanompo sampy ary mpandenga rehetra dia hanany anjarany ao amin'ny fariafo sy solofara, zany no fahafatesana faharoa. Ny mpanao vetaveta sy ny jangajanga lasa tara ihany. Ary Apokalipsy 21:27 de milaza izy manao hoe ary tsy mba hiditra ao mihitsy zay tsy masina na zay manana fiainana hafahafa zany. Miaina fiainana jangajangana. Le hoe mijangajanga moa zany de olona efa vita soratra tany amin'ny fanjakana nefa mbola iarahanao, samy vita soratra nareo de misaraka tamin'ny vadinao de miaraka amin'ny olon-kafa any. Zay ny atao hoe mijangajanga. De mila isarahanao zany ny olona iny na hoe mipetraka ao ihany ianao fa tsy mipetraka mihitsy e. Zay ny tena izy. Miala tao zany hoe ahoana zany ny fanontania mety mipetraka izy hoe ahoana zany reo zanaka naterako reo. Miala tao amin'ny tokantrano io ianao de ny tokantrano hafa ho anao manokana de velominao ihany ny zanakao. Zay no izy. Satria ireo tsy nefa olatra tsy azonao fafana tsy azonao esorina intsony reo zaza napetraka ao reo. Adidinao mamelona andreo fa raha tsy mamelona andreo indray ianao de lasa ratsy no tsy mino indray ianao. Misy soratra masina. Fa mila misaraka zany, mivoah, misaraha eo aminy izy ny tenin'Andriamanitra. Mivoah, misaraha eo aminy. Zay zany lazain'ny tenin'Andriamanitra, mila miala amin'ny fiainan'ny fitsangajangana io. Fa raha ho avy tampoka Jesosy de tanteraka le teny hoe ho tavela. Tavela. Izay zany fampiarezana amintsika andreo ohatra ny nanindrona be anao zay teny zay fa zao e. Alohantsika ho marina sy mahitsy foana de misy voaray. Ataovy raha miaina amin'ny tokantrano tsy ara-dalàna ianao de tena miezah mihitsy mba hahatonga anao vita soratra any amin'ny fanjakana mba hoe
farafatsy hafa mivita soratra de mba na ianao zany na toe-panahinao zany ao tsara hoe za kosa niezaka Jesosy efa mba nataonao soratra vita soratra tany amin'ny fanjakana tokantrano ka ara-dalàna de am'izay fotoan'izay anao mahazo antoka tsara fa ho any amin'ny fiainana mandrakizay voaray fa raha ianao misalasala ao amin'Andriamanitra rehefa na tsisy hoe fisalasalana zany efa zavatra tena hoe matotra tena hoe précis zay ny amin'Andriamanitra ka ianao mbola matahotra mbola misalasala izay le hoe kanosa lasa kanosa ny ohatrany hoe tsy ao tsara zany za ve ty no voaray de zay no torohevitra omena antsika hoe raha hitanao hoe tsy ara-dalàna ty tokantrano misy aty alamino ny comptenao zay ihany alamino ny comptenao raha te voaray ianao amin'ny fivian'i Jesosy eny amin'ny ravalanitra zay fampiarezana omena antsika androany fa zao tany mafy zay anananao tany mafy zay anananao zay raha fihezana zany le teny de hoe tohizo foana ny famompona an'Andriamanitra tsika zao anatin'ny fiboana zao tsy mieritreritra an'izany fivian'i Jesosy zany olona tsy mieritreritra ny andro hafatesany olona de eny zay moa zany amin'ny maha-olombelona atsika fa lasa varena lasa matahotra ny am'le aretina matahotra ny am'le fahafatesana any matahotra fa tsy mba hoe matahotra am'le hoe sao de ho avy tampoka Jesosy tatsy voaray zany angeny le dinihana daholo isan'andro mila atao zay azahoana antoka fa ho tafiditra ny lanitra hatreindray raha fampiarezana omena antsika androany da iny tompo ianao sy ny ankonanao naharitra ny aino ity fampiarezana ity zava-dehibe zay nresantsika teo zay fa za manolo hevitra anao hoe aleo ho tafakatra am'lay voalohany aza be ady hevitra am'izay ho tavela sy ny soitiny ihany zany tsy anjarantsika iny fa zao rehefa voaray fotsiny ianao de zay ny tena zava-dehibe ary ity tsy hoe ianao ihany voaray fa ny zanako very fa mba samy hiara-miakatra nareo zay ny tena tanjony mba samy ho hitako any fiainana mandrakizay ianao de ianao koa hita de hiaraka hifaly ho any amin'ny tompo mandrakarivotsika zay le voasoratra teo amin'ny Tesaloniana teo ho any amin'ny tompo mandrakariva isika tsy manam-pataperana fahasambarana fiadanana fifaliana ny any amin'izany fiainana mandrakizay zany hira fideranana atao any de fampona an'Andriamanitra ny atao any mandrakizay tsy manam-pataperana faly niteran'Andriamanitra ao anatin'ny fiadanana tanteraka ary ny olo kosa izy de ho amin'ny fiadanana sy ny fitsarana mandrakizay zay zany ry havana raha mpanota ianao nandre an'ity video ty ny hoe mpanota moa zany de mbola tsy nandray famonjena tsy tena mbola mino marina zay raha zay amin'ny baiboly de mba mivera tena ihany mba mieritrereta ihany hoe io Andriamanitra io nge rehefa miteny ka tena hoe fahamarinana ny azy izy rehefa miteny hoe hisy afo hilatsaka avy ao amin'ny Sodoma sy Gomora de tena nataony iny zay izy rehefa miteny mana hoe ho avy ny safodrano tamin'ny andro Noa de tena nataony iny miteny izy mana hoe indro ny virgine itoejaza ary ny anarany ataony hoe Jesosy fa izy namonjy ny olona ho afaka amin'ny fahotany de tena tonga tokoa ny Jesosy tonga arabaky te rehefa miteny zany Andriamanitra de tsy maintsy tanteran'Andriamanitra ary zay le teny any amin'ny Luka toko voalohany andiny fafito amby telopolo hoe fa tsy misy tsy ho tanteraka miteny rehetra hataon'Andriamanitra mirary soanao fiadanan'ny tompony amintsika tsirairay avy asio zay amin'ny video mba hitanao ny fampiarezana sy fampianarana teo aloha dia azadiny ihany koa mipartager an'ity video ity mba ho hitany rehetrarehetra mba ho tsara omana zay mba ho tsara omana rehefa tsara omana ianao de tsy ho tatoy ny loza raha amin'ny andro cyclone rehefa tsara omana tsy mahazo anao zany loza zay tsara omana ozy izy ny mpanao annonce iantsika amin'ny radio mandeha amin'ny télé zay tsara omana tsy ho tapohan'ny loza ka ianao koa zany rehefa tsara omana eo amin'ny fahafatesana sy miomana tsara ny fiavian'i Jesosy tsy ho very zany ianao tsy tavela zany ianao fa hiara-miakatra tsika amen na ve zany da entombontsika rehetra miloha tompoko